Nadine est née de ces histoires que l'on raconte aux enfants. Mythes, légendes ou encore contes, ici on les appelle angan, des récits volontairement rocambolesques avec lesquels nos parents et nos grands-parents la nuit enchantaient notre petit monde. Ftiavanaratouf, lui, n'oubliera jamais cette magie introduite dans son âme. Il puisera dans ses trésors enfouis l'inspiration pour en faire une œuvre d'art qu'il baptisera du nom de Nadine. Le cas de Ftiavanaratouf n'est pas isolé, il n'est pas le seul à avoir été inspiré des mythes et légendes. Parmi ces modèles, on peut retrouver Thor, inspiré du dieu celtique du même nom, ou encore Wonder Woman, inspiré des Amazones. Le mamaky namaky boky nanganogano hitantarainy lehibe nefa fa nisy moa lovatsofina rehefa misy mananiany hoe misy an'izao ary amin'ny ala ary mivadika an'izao ary de mampieritreritra be foana reny de nefa ho an'izay hoe zavatra tsy hita maso izay nefa ohatran'ny mampisy fanontaniana ao an-tsaina hoe ahoana sa ho atsy ve sa ahoana de aminah le izy hoe hitako ohatrany hoe nampiasa saina be anahy sy ny ohatrany hoe nanosika anao hoe hanao super héros zany de efa ohatrohatran'ireny ihany zany. Nadine habite le Toerana Manandzine, un jardin édénique dont il tire son nom. Il n'a seulement pas la mission de gardien de ce lieu puisqu'il est véritablement l'esprit qui donne sa couleur au tout. Il paraît qu'il est également celui qui fait chanter les oiseaux dans cet endroit enchanté. Hoe misy toerana ray zany atao tsy de ho kitikitihana fa vela mipetraka eo zay le zavatra voary sy ny biby rehetrarehetra ao anatiny ao hoe toerana mananjina de ohatrany ahoana zany de namorona Nadina moa zany de izy moa zany ny mikarakara ohatrany hoe super héros ihany le izy na tsy hay hoe fanan-javaboary izy no mikarakara an'le saha ao de amin'ny super héros anazy zay de meko endrika toy iny moa zany izy amin'ny hoe voromahery. Car effectivement, Nadine, c'est un super-héros et comme tel, ce ne sont pas les super-pouvoirs qui lui manquent. Tout chez lui est lié à la nature, une nature qu'il protège, mais qu'il offre aussi aux hommes pour les guérir. Manome loko de mihirahira ho an'ireo zava-maniry ireo indrindra fa ny miaro an'io zavatra io zany no tena ataony sy mampifandray an'ny olona amin'ny zava-maniry zany. Zay zany ny pouvoiran'ny Nadina. De izy zao rehefa ohatra hoe voninkazo manko ireo misy vertu be da be sy ohatran'izany hoe essentiel le tena ilain'ny olona marina zany le nature de izy no mampafantatra miezaka mampafantatra ny olona hoe tia ilaina raha ohatrohatr'izao ny tanao tia ohatrohatr'izao. En somme, Nadine, mi-homme, mi-faucon, est un être bienveillant venu nous réconcilier avec la nature et ses bienfaits. Dans la présente exposition permanente intitulée Porte de la mémoire, il est aussi le symbole de la richesse de l'imaginaire malgache cristallisé par ses mythes aux teintes immortelles.